Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ho avy ny filohan'ny repoblika ka dia nampiomanina andro maromaro meloa ny mpianatra tao amin'ny sekoly rehetra tao anatin'ny firaisampokotany anankiray niaraka tamin'ny vahoaka tao. Andro iray alohan'ny vaninandro voatendry dia noravahana ny arabe ny tanàna. Ny mpitsoka mozika rehetra dia samy nomena anjara toerana avy teny amin'ny sisin'ny trano eva voaravaka saina. Amin'ny 12 ratoandro no fotoana voatondro ahatongava ny filoham-pirenena. Noho izany dia nafatra farina mafy ny mpianatra mba samy hovonina tsara atsasakadiny alohan'io fotoana voatondro io. Ny fomaraina ary naivokely tamin'ny enora izy dia efa tafafo satria lavitra ny renivohitry ny firaisampokotany ny tanàna nisy azy. Atsasakadiny alohan'ny amin'ny 12 izay no afatrafatry ny mpampianatra dia nila tsy ahasakafo maraina intsony ny naivo satria sady lavitra ny lalana no maika dia maika izy hahita ny filoham-pirenena. Mety aminao anaka ny mitondra mofo kely sao dia naonany ianao hoy reniny. Jiriny eny tsy maintsy tavaverina monjy sakafo aty rehefa ratoandro hoy ny navalony naivo dia lasa izy nandeha. Dia samy tonga daholo ny ankizy rehetra teo amin'ny toerana izay voatondro hiaonan'izy ireo. Samy maimaika daholo ary dia niandry vonomboniny ery. Adiny iray no niandrasana ny tamin'ny 12 ora voatondro. Lava be ilay adiny iray rehefa nandrasana. No ny ela nefa ny ela tonga ihany ny tamin'ny 12. Tomefy olona ny arabe. Nitazana daholo ny tsirairay avy. Samy niatrika niandry avokoa. Jerena nefa ny ora efa dilany tamin'ny 12. Tsy mbola tonga ny filoham-pirenena. Tamin'ny 12 mbola tsy tonga ihany ny filoham-pirenena. Teo vao nanomboka naneny ny naivo fa tsy nitondra ilay mofo izay nasaindreny ny hoentina. Ny ainandro nefa namely mafy tokoa. Ny etaeta dia tsy an-daniny. Velona ny tamin'ny 2 ora tsy mbola tonga ihany ny filoham-pirenena. Tonga ny tamin'ny 2 ora mbola tsy tonga ihany ny filoham-pirenena. Samy kivina ny olon-dehibe na ny ankizy mpianatra. Ny sasany nitorevaka naka-toerana, ny sasany niankina vody hazo. Inaivokely kosa mbetika mitsangana, mbetika mitoetra eny amin'ny bozaka satria sady naona mafy no tsy nahita rano sotroina. Betsaka ireo olona izay tsy nahandry ary dia maro ny lasa nody. Nizay velona ny tamin'ny 4 ora. Mbola tsy tonga ihany ny filoham-pirenena. Tsy tapitapitra izay nefa indro tamin'ny sasasasa sady nitsoka kiririoka ny zandary mpitaingina moto nampiomana ny vahoaka fa tamin'ny filoham-pirenena. Nikoropaka samy namonjy ny filahara ny mpianatra rehetra. Namonjy ny toerany ny olona sisa davela nanana faharetana. Indro tokoa ny fiarakodian'ny filoham-pirenena ohatry ny mpanaraka azy fa tonga. Nirefodrefotra ny tehaka. Nanakopakopaka ny saina kely nentiny ny mpianatra. Nanao porozenitra ny andiana miaramila tonga teo. Naneno sy nanakoako ny feona mozika. Indro ny filoham-pirenena manofa hofatanana ny vahoaka sady miramirana aok'izany miarahaba azy ireo. Teo dia tsy tsaroany naivo intsony ny asa sarany, ny anoanany fa nahatsiary fahasambarana aok'izany izy tafahoana sady nahita ny filoham-pireneny. Entokorim-piaino namana. Toy izany ny fitsenana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy fantatra na rahoviana na rahoviana fa manana faharetana raha tia hazo fahasambarana sy iaona amin'i Jesosy ianao. Zao mantsy nolazainy eo amin'ny Mateo 4:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20 manao hoe: koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiaviany ny zanak'olona. Ho avy indray ka handray anareo any amiko. Jaona 4:4 ny 9 ny 3.
fanantena ny tondrato iazava antokopihira feon'ny anjomara mahajanga
mampalilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpitovi-teny toko faharoa. Ny mahazava-poana ny fahafinaretana sy ny voninahitra momba izao fiainana izao na dia omban'ny fahendrena aza. Hoy izahana kampo, oka mba izahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana. Kanjo indro zava-poana koa izany. Hoy izaha miantso ny fiomehezana, fahadalàna ary ny fifaliana hoe maefa inona. Ny saina tato am-poko amalifaly ny nofoko tamin'ny divay aho, ny foko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany ary hitana ny fahadalàna mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona ka tokony ataony etỳ ambanin'ny lanitra amin'ny andro vitsy iainany. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanim-boaloboka, nanao tanim-bolo sa ka namboly azo fihinam-bo samy hafa karazana tao. Nanao kamory aho andemana ny ala be zanakazo, nazo ankizy lasy ankizy vavy aho sady nanana omby kely ary nanana fananana be aho dia omby sy ondry amanosy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Niary volafotsy sy volamena koa ary fanaka tsara fananany mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samy hafa ary nahazo mpihira lahy sy mpihira vavy aho mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vady tsindrano betsaka. Dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny ireniny masoko dia tsy nisy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana fa nahazo faliana avy amin'ny fisasarako rehetra ny foko ary izany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho, nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako ka indreo zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany fa tsy nisy nahasoa taty ambany masoandro. Ny fioaran'ny fahendrena noho ny fahadalàna ary ny mahatsara ny fiononana na dia hita aza fa misy zavatra maro hitovian'ny endry sy ny adala. Ary nitodika hijery ny fahendrena sy ny fahaverezan-tsaina ary ny fahadalàna. Fa inona nataon'ny olona izay andimby ny mpanjaka izay efa natao hatramin'ny ela ihany? Dia hitako fa ny fahendrena dia tsara noho ny fahadalàna, toy ny fahatsaran'ny mazava noho ny maizina. Ny maso ny endry dia eo andohany, fa ny adala kosa mandeha amin'ny maizina, nefa hitako fa mitovy ihany ny manjoa azo rotonta. Dia hoy izao anakampo, mitovy amin'ny manjoa ny adala ihany ny manjoa ahy, ko nahoana ary nanatombo-pahendrena aho. Dia hoy zanakapo, zava-poana koa izany. Fa samy tsy misy fahatserovana mandrakizay na ny endry na ny adala, fa amin'ny andro avy dia samy ho adino ela izy. Indrisy, samy ho faty na ny adala na ny endry. Dia efa alako ny aina, satria nataoko ratsy ny asa tao aty ambany masoandro, fa zava-poana sy misambodrivotra foana izy rehetra. Eny, efa alako ny fisasarako rehetra izay nisasarako taty ambany masoandro, fa avelako ho an'ny olona izay andimby ahy izany. Ary iza ny mahalala na ho endry na ho adala izy, nefa izy ho tompon'izay rehetra nisasarako sy nataoko tamin'ny fahendreko taty ambany masoandro. Zava-poana koa izany. Nitodika hampamoy ny foko amin'ny fahakiviana ny amin'ny fisasarana rehetra
izay ny sasarako taty ambany masoandro. Fa misy olona izay misasatra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahaizana, nefa ny olona izay tsy nisasatra tamin'izany akory ny tsy maintsy amelany azy ho lovany. Zava-poana sy faharatsiana lehibe koa izany. Fa inona no azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra sy amin'ny fikatsahany fony izay ny sasarany taty ambany masoandro? Fa ny androny rehetra dia fanaintainana avokoa, ary ny fisasarany dia fahasorisorena. Eny, na dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny fony. Zava-poana koa izany. Tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary ny mampafinaritra ny tenany amin'ny fisasarany. Izany koa aza dia efa hitako fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra. Fa iza ny mahalany ary iza ny mahazo manara-po mihoatra noho izaho? Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy amory mba hisy omeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Antokobira afafi andapa. Uyanetiriti sai mituri famutena si fitiavana anumeanao la fiatanana si fianana mandrakisa tisossimati teu calvari amudia isianao fitiavana sitakatrini saina lulumena tika maimepona ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Izaka faurina mangi ilay zanaka tsinana keloka no mifitiavanya sy fitiavany anao zay mpanota tokony ho faty tsy namoraka azy ve ny fonao raha nahity izay niatra taminy oekeo izany raisony famonjeny teo sambaritra ianao
awr manolotra ho anao feon'ny fonantena misaotranao miaraka aminay ao anatin'izao fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mbola mitoy-trano ny fiarahantsika mandalina mikasika ny andro natokana ivavahana amin'Andriamanitra. Isan'andro isika dia mivavaka amin'Andriamanitra, fa misy fotoana anankiray irahana ajaina amin'ny fomba manokana io andro io ary Andriamanitra mihitsy nanendry azy. Tsaroanao ve izay andro izay? Ny andro sabata. Milohan'ny hiarahantsika miditra amin'izay fiarah-mianatra izay ary manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay ny an-danitro misaotranao izay satria nomenao fotoana ahafahana mianatra. Indraindray izahay dia manana fankam-panahy mampiditra ny hevitray hifangaro amin'ny hevitrao, ny fahamarinana mba eritreretinay hifangaro amin'ny fahamarinana voalazan'ny teninao. Ampianaro izay hanetry tena ka ny fahamarinana madiodio avy amin'ny teninao ihany, izay ihany no hianaranay sy hoarahanay. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hampianatra anay ary anomeanay fanetretena hianatra eo an-tongotrao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha miresaka mikasika ny andro sabata isika dia misy fanontaniana miverimberina ao amin'ny vavan'ny maro ity. Nanova ny fivavahana amin'ny andro sabata ve ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sa nanamafy an'izany? Nanova ny andro ivavahana amin'ny andro sabata ve ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sa nanamafy an'izany? Ny ray amin'ireo mantsy ny tena marina. Aleo ny soratra masina ihany ary ny soratra masina hatrany no amaly, fa tsy ny hevitsika olombelona izay mety maty sy fa simba ny fahotana nandritry ny taona maro. Nisy fotoana izay niaonan'i Jesosy tamin'ireo mpanaradia akaiky indrindra azy, ka nanambarany fa mbola tandremana ihany ny sabata na dia any aoriana ny hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesany ary ny fitsanganana amin'ny maty aza. Taorian'ny fanontaniana napetraka ny mpianatra mikasika ny fiavian'i Jesosy sy ny fandravana ny Jerosalema, satria niresaka an'izay Jesosy, dia niresaka momba ny handravan'ny tafika romanina ny Jerosalema mihitsy Jesosy tamin'izay fotoana izay, tao anatin'ny toroteny efa tsara omana izay nataony. Hoy ny afatra napetrany ary tamin'ny mpianany tamin'izay fotoana izay. Ao Matitoko 4:20 no ahitanao an'izay. Matitoko 4:20. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo. Mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo. Rehefa tonga zany ny tafika romanina handravany Jerosalema, misy famantarana miseho izay milaza fa tsy maintsy mivoaka ny Jerosalema ary mandositra. Kanefa hoy Jesosy hoe mivavaha mba tsy ho amin'ny andro ririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo. Milaza inona aminao zany mikasika ny sabata? Inona moa no tiany Jesosy lazaina tamin'ny mpianany raha nanoro-hevitra azy ireo izy ny teny hoe mivavaha mba tsy ho amin'ny andro sabata no antosiranareo? Raha toa ka tsy ilain'izy ireo intsony ny mitandrina ny sabata amin'izay fotoana isehon'ny fantosirana, toejavatra izay hitranga teoriana lavitry ny fahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany zany. Inona ny zavatra hitranga raha toa ka nandeha nivavaka avokoa kristianina rehetra niara-ny vory tamin'ny toerana anankiray satria sabata ny andro nitendren'Andriamanitra naovana an'izany, ka sanatria amin'izay fotoana izay indrindra no tonga ny tafiky ny Romanina. Tena ho mora ho an'ny tafika Romanina ny mamono azy ireo. Tantarain'ilay mpahay tantara jiosy antsoina hoe Josephus, fa tena
nanatona ny tanàna tokoa ny tafika romanina tamin'ny andro sabata ary tena ny vavaka tokoa ireo kristianina taonjato voalohany ireo tamin'izay fotoan'izay noho ny antony tsy dia mazava loatra nefa dia niemotra tamin'ny fomba mahagaga ireo tafika romanina ireo ary io fotoana foy andro vitsymonja izay niemora ny tafika romanina io nahafahan'ny kristianina nandositra ny tanàna araka ny afatra efa napetraka Jesosy ary vokatr'izany dia tsy nisy kristianina na dia iray aza voalaza fa maty nandritra ny nandravan'ny tafika romanina ny tanànan'i Jerosalema. Nampianatra mazava ny mpianany mikasika ny fiankofana rehefa sabata Jesosy afaka fotoana ela aty aorian'ny ahafatesany. Ary raha tsy niteny an'izay Jesosy dia mety ho faty tao ireo olona ireo. Rava tamin'ny taona 70 taorianany akaran'i Kristy any an-danitra Jerosalema, zany hoe fotoana maro taorianany akaran'i Jesosy tany an-danitra izany. Velom-panontaniana ny olona sasany manao hoe tsy nisy ve zany ny fiovam-potoana. Ahoana no ahafantarantsika hoe andro inona marina moa ny sabata. Manasanao mba hiaraka aminay indray amin'ny manaraka ho valintsika miaraka eto amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra trany izay fanontaniana izay. Ka dia manasanao izay mba hazoto handray fitahiana avy amin'ny fitandremana ny sabata. Mandra-peony indray tompoko. Antoko-pihira antsa fiobiana imeritsy atosika. Fanantena iaina ho anaky sy manany andro famirina tsita tao afotsy maty maikitsena nito Eliziwa andrai ni uruti eni andaunamo usituliniwa ufyana kani ewanila nifu afalitumita tapitara nata usakarieti afenuni sabata yana tiketota nuluvachari saisai pakatu sibangavunamu simitandinadi nuampukasu unavutuku anaini safi eu fitzapan afafinirat eanembanadi nilukivi mazan fatolanivat si musarena fiti sufa eu nitamu anuaniteri emiadalanumba sisanapihutut anuanae amumeazava afalitsubicaca pizzaranaucan musakarineti kafenuni sabata yanatsiketotan nuluvacari saisai pakatu simangavunapu simitandinadi nuampukasu unavutuku anaini safi
very akoa ny zazara andabalaky Mulazimi sayanzaranzi etsimanzi efa Mila sututsiri anauvanani jatsitsitsinania Fafanai marube maniri ande sangimi sarasa Nenanake azimbe Wakeza vofe anivela niva Afali tumita tapita ranata Usakari neti Afenuni sabata yana tike kota Lulu batari Aisai pakatu Simba nyafunapu Simitadinati Nuapukasu Uravutuku Fanahai nisafi Afalitu mita Tapita ranata Nusatari neti Afenuni sabata Yana tike kota Lulu batari Pakatu, Simbaniafunapu, Simitandinati, Nuapukasu, Uravutuku, Tanahai nisafi. Radio feony fanantenana seminera momba ny baiboly fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departemanta ny asa fitoriana etonivon'ny fiangonana adventista faritra ranomasimbe indianina miarabanao tafahoana ato anatin'ity fandarana andaliana ny tenin'Andriamanitra ity na manao kalebandretsikivy na aritina ary fanja asainay nao anaraka izany tamin'ny farany lesona lehibe no ianarantsika anio dia ny momba an'Andriamanitra telo izay iray andesika hivavaka alohan'izany rainay izay any an-danitro fantatray fa voafetra ny sainay ka tsy hatakatra ny mombanao amin'ny fahafenony misaotra anao nefa izay satria misy ampahankely izay azonay fantarina ihany izay mahasoa amin'ny famonjenanay irao ny fanahinao anazava sy tari-dalana anay amin'izao fianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen eo amin'ny sehatry ny olombelona rehefa iray dia iray rehefa roa dia roa ary rehefa telo dia telo raha manontany olona iray sika manao hoe firy ny zanakao ka milaza izy hoe anankiray dia iray tokana izay fa tsy sady iray ny telo fa eo amin'ny sehatra misy an'Andriamanitra kosa dia tsy voatery ho izany sarotra ny mahatakatra izany hoe Andriamanitra telo izay iray kanefa na izany aza dia misy ampahany ihany nambaran'Andriamanitra satria ilayntsika amin'ny famonjena ny fahalalana izany inona ny filamatra tokony hifehintsika eo am-pandiniana ity lohevitra izay azo lazaina hoe sarotra ity ovakiny namana anaritiana amintsika ny Deutéronomie faha 7:7 Deutéronomie faha 7:7 any Jehovahandriamanitsika ny zava-miafina fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra mbara hankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity
mazava dia mazava fa tsy ho haintsika noviana ny anazava ny momba an'Andriamanitra manontolo. Raha izany dia hitsahatra tsy ho Andriamanitra izy fa isika indray no tonga Andriamanitra. Na izany azy dia misy ampahany kely ihany azy fantarina ny amin'ity mistera ity, satria nampahafantaran'Andriamanitra ihany ny amin'izany mba ho fanatanterahana ny famonjenantsika. Firy moa Andriamanitra. Deutéronomie 4:4. Mihainory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Ny teny hoe iray eto dia tsy fitambaran'Andriamanitra maromaro lasa iray, fa tokana iray tsy mivaky. Andeha nefa vakitsika amin'ny Baiboly, ahitantsika ireo nandray anjara tamin'ny famoronana. Manasanao hiarahamaky amin'ny namana anaritiana reto andininy reto. Genesis 1:1-2, Jaona 1:1-7. Genesis 1:1-2, Jaona 1:1-7. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambon'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Jaona 1:1-7. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Hita amin'ireo andinireo fa Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra iray, Zanaka, Fanahy no nanatotosa ny asa famoronana. Ilay izy voalaza amin'ny Jaona 1 dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Inona ihany koa raha momba ity Andriamanitra telo izay iray ity no nitranga tamin'ny nanaovana batisan'i Jesosy. Matteo 4:5-7. Matteo 4:5-7. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Hita ito ihany koa Andriamanitra telo izay iray. Jesosy no natao batisa, dia ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny, ary ny ray ny teny nanao hoe, ity ny zanako. Rehefa nibaiky ny mpianany Jesosy dia nandidy azy ireo hanao batisa, ka ho amin'ny anaran'izy zany batisa zany. Matteo 7:7. Matteo 7:7. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Iza ihany koa ny tononona eo amin'ny tsodrany fanaon'ny apôstôly. Korintana 2:17-18. Korintana 2:17-18. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Reo andininy rehetra ny vakianareo dia mampianatra fa Andriamanitra dia telo izay iray, Ray, Zanaka, Fanahy. Tsara ho marihana koa nefa fa tsy vali teny feno ho an'ity zava-miafin'ity zany fahalalana izany. Mbola mitoetra ho mistery tsy takatry ny saintsika momba an'Andriamanitra telo izay iray. Na izany aza dia azo tadiavina sy katsahan'Andriamanitra. Ahoana ho izy amintsika? Jeremia 7:7. Jeremia 7:7. Ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ny zavatra tsy hita tsy takatry ny saina mihitsy no azo katsahana. Tsy mikatsaka zavatra efa mazava sy efa voaporofo sika. Inona ary ny tokony ho katsahana voalohany indrindra? Matteo 5:7-8. Tapany voalohany. Matteo 5:7-8. Tapany voalohany. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Ny fitadiavan'Andriamanitra, ny fanjakany, ny fahamarinany ny tokony ho lara-pahamena eo amin'ny fiainantsika.
andeha isika hianatra ireo toetran'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny teniny. Nanampiandohana sy fiafarana ve izy? Salamo 7:12. Salamo 7:12. Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforona ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mandrakizay Andriamanitra. Tsy misy mihitsy fotoana izay tsy nisian'Andriamanitra satria sady mandrakizay tany aloha izy no mandrakizay any aoriana. Aminy dia tsy misy ny lasa sy ny hoavy. Hitan'ny iray mitompo maso ny mandrakizay. Aiza avy moa no misy an'Andriamanitra? Asantsika ny namana anaritiana maka ny Salamo 7:30 andininy 9. Salamo 7:30 andininy 9. Na dia miakatra any an-danitra aza dia any ianao, ary na dia manao ny fiainana tsy hita ho fandriako aza indro any ianao. Raha ny marina dia maneran'izao rehetra izao Andriamanitra, sady tsy voafetra ny elanela tany izy no tsy voafatitra ny fotoana. Misy fetra ve ny herin'Andriamanitra? Mateo 5:20 tapany 2. Mateo 5:20 tapany 2. Fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy toa Andriamanitra, tsy misy fetra ny heriny, izay olana sy zavatsarotra everintsika ho sarotra indrindra eto amin'ity tany ity dia hainy vahana mora foana. Feno fahagagahana ny amin'ny famonjen'Andriamanitra amin'ny Baiboly, ary mbola hamonjy ny olony amin'ny fomba mahagaga izy amin'ny andro farany. Ary ahoana indray ny amin'ny fahalalany? Isaia 57:20. Isaia 57:20. Izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary faiko ny sitrapoko rehetra. Manana ny fahalalana rehetra Andriamanitra, tsy misy miafina aminy na inona na inona. Fantany avokoa ny zavatra rehetra, manomboka migoavana indrindra ka hatramin'ny madinika indrindra. Mahaliana azy manokana ny momba ny olombelona sy ny antsipirian'ny fiainany. Azonao vakiana Mateo 1:9, 10:20 sy 30. Mateo 1:9 sy ny 10:20 sy 30. Mety miova ve Andriamanitra? Vakiana namana anaritiana amintsika ny Jakoba 1:17. Jakoba 1:17. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tsy tontany ela izy satria tsy mba voafetra ny fotoana. Inona ary ny tokony hatolontsika an'Andriamanitra izay mahay ny zavatra rehetra ary mikarakara ny fiainantsika. Apokalipsy 5:12. Apokalipsy 5:12. Ianao tomponay sy Andriamanitray, no mendrika indray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Raha mandinika ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ireo toetra mampiavaka azy sika dia atsapa ny mahabitika antsika. Fiankohofana sy fankatoavana tokoa ny tokony atolotra azy. Na dia Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona azy izy dia mikarakara antsika olombelona. Manampy izany rehetra izany dia tokony ho tolorantsika ny fahatokisantsika sy ny fitiavantsika rehetra izy satria mendrika azy tokoa izany. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:13 andininy 7-10. Korintianina 2:13 Fa sombontsombo ny fahalalantsika ary sombontsombo ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombontsombo ny intsony. Raha ny sombontsombo aza no mitondra fahamonjena ao antsika, mainka fa rehefa tafahoana aminy isika ka anehoany ny zavatra sarim-patarina izay tsy takantsika tetỳ an-tany, andeha isika ankatoy sy ho tia azy ary izotra amin'ny lalan'ny finoana, satria efa nambarany fa izany ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, midira sy mankalaza anao izahay, satria na dia tsy ho takatry ny sainay amin'ny fahafenoana azy ny mombanao, dia azonay atao ny mikatsaka sy ny mampitombo fahalalana ny mombanao telo izay iray. Ampio izay ifikitra
sy iaina amin'ny finoana izany fahalalana mahasoa amin'ny famonjeny izany. ampio izay atoky ny fitiavanao sy ny fikarakaranao anay ary mba hanao ny fikatsahana ny fanjakanao oloalaharana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny farany eto ny fiarahantsika mianatra androany mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny lesona manaraka na manao kalebandretsikivy na aritiana ary fanja. Listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Holy Spirit, I now free you, creating me. AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. dia raina ndraintsika ny an-danitra noho ny tombonandro meny izay azahoantsika manovo fahalalana ao amin'ny teniny. Miaraba sady manasa anao hanohy ny fandalinana ny bokin'ny Efesianina ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy. Hodinitsika anatin'ny andro vitsivitsy ny lohateny manao hoe Jesosy mpanjaka antsika mahery. Andesika hivavaka dia mpanomboana. Rainay izay any an-danitro, miaiky ny tsy fampiny fatakaranay izahay raha andalina ny teninao, koa angatahanay ny fanahanao hitaridalana mba hatakaranay ny sitraponao. Nitenena Jesosy io fa miaino izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny andininy fototra ataontsika tsenjery dia ny Efesianina toko voalohany, andininy 7:20 sy 20 izay rahantsika manonona. Ny Efesianina toko voalohany andininy 7:20 sy 20. Ary ny fioaran'ny alehibe ny hery no antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany, izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra. Andeha verintsika indray mandeha.
ary ny fioaran'ny alehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny fahirezany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra. Mitady zavatra bebe kokoa noho ny efa nanany ny ankamaroan'ny olona. Tsy mba nisan'izany ve ianao? Mpanamboatra fiara matanjaka ny orinasa antsoina hoe Devil Motors. Navita fiara nantsoina hoe Devil 16 izy ireo. Anisan'ny fiara misy milina tena aingam-pandeha tokoa io fiara io. Nisy koa orinasa hafa mpanamboatra fiara ihany nantsoina hoe Peterbilt Company. Nanamboatra camion lehibe misy milina reaktera 3 izy ireo. Mahavita 400 metatra ao anatin'ny 9.5 segondra fotsiny io fiara io ary mahatratra 900 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Ary amin'izany dia elonaina roa no sokafana mba hampijanonana azy. Mivavaka ho an'ny kristianina any Efesosy Paoly mba ho fantatra izy ireo fa Andriamanitra irery ihany no manome hery sy fahefana. Avy amin'i Jesosy izany hery izany ary naniraka ny fanahy masina Jesosy mba hanome hery ny mpanaradia azy. Mahery noho ny milina sy ny fahefana mahagaga mahery indrindra eto an-tany io hery omen'ny fanahy masina io. Misy famarinana 4 lehibe eo amin'ny testamenta vaovao izay manampy antsika hafantatra fa tena mahery Andriamanitra. Ireto avy izy ireo. Voalohany, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Faharoa, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy. Fahatelo, omen'Andriamanitra an' Jesosy ny fifihezana ny zavatra rehetra. Ary fahaefatra, nataon'Andriamanitra ho mpitarika ny fiangonan'i Jesosy. Raha fitinina izany dia manao zavatra be dehibe Andriamanitra mba hanampiana antsika. Araka izany dia Jesosy no antoky ny hery handresentsika ny fahalementsika sy antoky ny famonjenantsika. Izay no fotoana ny rahantsika androany. Manasanao mbola naraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Tarika Cabo de Lion. Zao fiainana izao marefo tsy aritrany ety sambatra izay manana ny lairay arosy mitantana nidy sambatra Sandri Maherini Zitu Sambatra Fanzara Ambina Yadana Siresini Zaimanzu Ny feon'ny fanantenana.
Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.